Aina nisy fanapahan-kevitra politika izay ataon'ny CES raha ho tanterahana ny volavolan-dalàna momba ny fanovana endrika izay CES izay efa nolanin'ny filan-kevitra ambony teteza mita sy ny kongresin'ny teteza mita. Io ny fanazavana nentin'ny antoko tamamy. Ankoatr'izay nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fepitaona izay napetraky ny JICM sy ny mahakasika ny sazy izay hiatra amin'ireo miziriziry ny avy eo anivony ty antoko ity. Zahay moa zay tamamy dia mitsipaka ary tena mitsipaka amin'iny volavolan-dalana iny satria ny fekevitra niraisin'ny CES dia tsy azo ivalozana na dia nisy indro be aza. Aminay zany ny fandaninana iny dia faramavainana ny asin'ny ny fitsarana, ny fahaleovan-tena fitsarana ny décoration eto ka tsy pahanay ary efa nitsipaka an'izany fatra amin'era moa ny tamamy. Indrindra moa ny fidiran'ny mpanao politika ao anatin'izany CES zany dia tena tsy akasitrahanay mihitsy. Izy amintsika moa no ino fa tena no any asany tokoa ny mpanao politika miditra anatin'izany CES zany. Aminay zany tsy mitsipaka teraka zay. Raha toa moa ka milatsaka ny sazy dia verinay zany fa mahita zay tamamy fa tokony apetraka koa zany ny référendum zay tokony ametraka hoe mbola eken'ny malagasy ve io feuille de route napetraky ny vahiny io sa tsy eken'ny malagasy iverinay zany fa tokony averina any amin'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra satria ny signature ny olona araiky ambin'ny folany iny ny signeny iny zay soltenany ao identité zay tsy mahasolo tena ny vahoaka akory na dia fanavadika ranana araka aleo ny vahoaka ny topiteny farana amin'izay hoe fanaovana référendum zay satria zay zany no angatahany tamamy mangataka an'izay ny tamamy